eny kory aby tsika rehetra miarahaba tsika indray tafahoana soa eto amin'ity fandarana ono aho pastora ty. Androany tsika dia ity zoma ty moa dia nahatokatsika iresahana fiainam-pirenena, tsikaharitra reo tsara angamba zay fa ny alarobia no resahantsika fampianaram-pinoana ary ny zomantsika hiditra amin'ny lafin'ny sosialy, lafin'ny fiarahamonina, lafin'ny firenena, satria tsika dia tsy olona mipetraka eny amin'ny habakabaka fa mipetraka ety an-tany, ary amahantsika mipetraka ety an-tany dia tsy hafa-bela amin'ny zavatra iainantsika eto amin'izao tontolo izao. Eny ary ny zavatra ho resahako androany dia lohateny ny dinidinika moa zany fa tsy fampianarana dia ny hoe Madagascar un pays à deux vitesses. Tsy hitako moa ny fomba nanadikana azy amin'ny teny malagasy ka dia hifonana mialosaha tompoko ny amin'izay mety hoe tsy fahatomombanana. Io samy manana ny lekturany ny famakiny ny zavatra misy rehetra ny olombelona manoloana ny trangam-piarahamonina. Ny zavatra iangako eto zao dia resaka passeport iny satria lasa resabe eo amin'ny Facebook hoe le fanaovana passeport dia ny mpanao politika, ny mpanohitra dia mampiasa an'iny hoentina hamelezana ny fitondrana mazava ho azy, zany hoe lecture politika ny azy. Ao ny olona manana lecture samy manana ny azy, fa ny lecture mampandinika fiainam-piarahamonina miankina amin'ny fijery teolojika. Zay zany mba miavaka kely zany. Sady baleo mba hisy fijery hafa koa akoatra ny resaka mpifanandrina ara-politika satria makaleo be tsy misy afa-tsy camp anankiroa dia rehefa tia miatsy dia tsy tia miatsy dia tsisy afa-tsy zay dia lasa cliché zany ny fiarahamonina. Fa aleo koa mba hitondra ny fijery koa ny teolojianina amin'ny lafin'ny fiainam-piarahamonina. Satria raha vao lasa lecture politika foana no hamakiana ny zavatra dia lasa dialogue de sourds ilay izy, samy manana ny heviny ka tsy hifanome mihitsy. Mazava ho azy fa miainga avy amin'ny trangam-piarahamonina iainan'ny vahoaka no nitarika ahy hanao zao réflexion zao. Somary lavidavitra kokoa zany no hitondrako ny réflexion fa tsy hijanona fotsiny amina resaka fait divers hoe dia toy izao sy toy izao ny resaka fanaovana passeport ao Madagasikara. Ary tsy manana compétence ny amin'izany koa ka tsy hisalovana ny andraikitry ny olona amin'izany. Fa amin'ny lafin'ny sosiolojika zany anjaranao no mijery hoe inona ny olona, inona no réflexion lalindalina kokoa manoloana ny trangan-javatra anankiray. Atomboko aloha zany amin'ny zava-misy iainantsika ny resaka. Inona zava-misy iainantsika Madagasikara amin'ny ankapobeny. Zavatra maromaro resahako ato hiresaka momba ny lafin'ny administratif, ny lafin'ny resaka fitsarana, ny lafin'ny resaka ity passeport ity. Dia avy eo aho hanazava ny amin'ny hoe inona moa no anjara toeran'ny andrasana amin'ny resaka justice raha ny tokony ho izy ary inona ny conclusion azo raisina. Ny zavatra voalohany resaka eto dia ny lourdeur administratif, ny fanaovana taratasy mpanjakana ao Madagasikara. Iza no tsy mikaikaiky. Ohatra zao fonctionnaire na mpiasa andeha hisotro ronono ka hoe hanao taratasy rehetrarehetra zany dia la croix et la bannière hozy ny vazaha ady mangotraka, tsy mba olona finaritra hoe tonga amin'ny fisotroan-dronono dia mba hitsahatra amin'ny asa fa stress satria tantara be vao vita ny taratasy. Satria nahoana ilay ny zavatra maromaro no mety tatsehatra, les rouages administratifs mihitsy etsy andaniny
dia efa problématika nakasarotina be ny lafin'ny procédure administrative ao Madagasikara. Lasa ihany ny saina hoe ninona atao ve le izy? Ao koa etsakilany ny problèmena déontologie tsisy nakely akory azy. Mialatsiny aminareo fonctionnaire mpiasam-panjakana sasatsasany fa tsy hoe nareo rehetra le manao 30 andro fanjava raiky tena asehonareo ny olona mihitsy hoe ampelantananareo ny ain'ny olona sonia avy tompoko de mila mandady lady amafany kiraronareo ny vahoaka zay vao mahazo ny sonianareo. Sonia tsisy tsony ny déontologie, ny conscience professionnelle moa tsy lazaina tsony. Témoignage personnel no ataoko anecdote niainako le izy tam'zah mbola nitondra fiangonana tany Madagasikara. Efa tonga teo am'le tanàna anankiray atao hoe Atanikasaka Sondrarony faritry Vakinakaratra eny Antsirabe faharoa dia ny zavatra remarqueko voalohany de hoe vitsy kely ny olona tonga mandray fanasany tompo. De ho gaga anareo inona ny fandraisan'le izy amy resaka administration fa ho hitanareo tsara hoe hatraiza ny dégâts ateraky ty resaka administration ty. De matetika moa ny réflexen'ny pasteur na ny mpitondra fiangonana de hoe malaina ny olona andray fanasany tompo na koa hoe maditra ny olona fa tsy mafeny fepetra araky ny lalam-piangonana misy. Fa rehefa namangy tokantrano aho rehefa nitsidika isam-baravarana ka nanontany hoe fa maninona nareo no tsy tonga mandray fanasany tompo na tonga ihany miangona fa tsy mandray de hoe voasazy ny lalam-piangonana zahay hoe tsy vita soratra. Zay zany le lalam-piangonana. Tsika aloha tsiditra amin'iny resaka fitsipika amy fiangonana iny iny sujet hafa. Inona ho any sakana tsy avitanareo an'ilay soratra. De anao zany mieritreritra hoe le olona misy ny tsy te soratra, le olona no kamo, le olona no mahitra, zay foana moa le image stéréotype. Gaga fa ainy ny akamaroany de hoe matahotra birao zay dadabaso. Tantara marina zany. Matahotra birao zay fa raha vao miditra birao zay hanao taratasy de kitakita ny mahazo anay amaty ambanivohitra anay. Vazavazaina vao any ambaravarana de fa mahazo kitakita. Donc zany problémena procédure no tsy nahavitan'le olona soram-panambadiana ary nahavoasazy azy amin'ny fitsipiky ny fiangonana tam'zany fotoana zany. Hitanareo am'izay zany fa zavatra heverintsika zavatra tsisy dikany le izy fa tena manimba fiainan'olona be dia be. Ny tiako tenena zany hoe le lourdeur administrative efa eo ihany. Etsakilany ihany koa ny déontologie professionnelle tsy misy. Le olona entre guillemets matahotra birao satria masika de masika ny mpiasam-panjakana mandray ny olona any amin'ny biraony. Zay ny lafiny administrative. Ny lafiny fitsarana indray. Ny fitsarana voalohany indrindra tsy accessible ho an'ny olona rehetra. Justice pour tous zany tsy misy any Madagasikara. Ankoatra ny lafiny kolikoly mbola tsy resahako fa izay olona manana ady any amin'ny tribunal rehefa tsy manan-katolotra rien que la procédure ny vola entinao vola mpanjakana mbola tsy am'resaka an'lay fandehany aho sy ny hoe aiza ny varavarana lehan'ny olona kivy le olona surtout olona tsy nianatra surtout tambanivohitra de tonga de aleony resy tsy niady. Déjà zany mbola voany amin'ny hoe accessibilité any amin'ny fisarana de efa misy olona misana sy miraraka any am-pandehanana zany. Ao koa ny procédure judiciaire lava be. Inona atao mihitsy le izy. Tia soniavinareo amin'ny porte 12 de aveo amin'ny porte 12 soniavinareo amin'ny porte 15 ny porte 15 de niodikodina eo ny ray andro tontolo le olona tsy vita ny mampanao sonia taratasy ao amin'ny tribunal.
dia ohatrany lasa saina aloha hoe fa nga tanàna ngeza be le tribonaly mitovy amin'ny aéroport Charles de Gaulle ve ka hoe mila mandeha lavitra be fa dia tena hoe tsy vita verina ianao amin'ny herinandro, verina ianao mitapa-bolana, verina ianao fankaray volana, verina ianao lany vola le olona. Rehefa zay moa izy fanahiniana mihitsy le izy atao an'izay amin'izay mantsy a dia manosika ny olona hanao rakorsy mitady lala manivaka. Raha ny tena marina tsy lala manivaka fa zay ny tena lalana fa nakasarotona le izy mba hahatonga anao zany misy karazana io zany karazana politique d'usure atao zay hahatonga anao usé leo ianao be asa atao, ianao mbola hamonjy asa, ianao mbola manana didy maro samihafa any fiarahamonina dia farany ianao na tsy mpanao an'izany ary de ozana hoe aiza misy lalana any ambany tany. Rehefa zoina le lalana any ambany tany iny no tena lalana aza fa tsy lalana any ambany tany. Fa nakasarotona le izy amin'izay ianao no mitady ale lalana rakorsy. Manampy kosy fahatelo, manampy trotraka an'izay koa mazava ho azy ny kolikoly, ny corruption. Efa raha mahalala iny ngamba tsy tany saina intsony e. Ce qui fait zany dia zao ny hafaran'ilay citoyen na ilay olom-pirenena manipy gant izy. Il jette l'éponge. Tsy te handany fotoana, handany vola, nefa koa ny mpifanandrina aminao mety mahery loha ianao satria mahatsindry vola. Donc zany a perte totale plus tu fa ozy io zay fitenenana zay. Sady ianao efa voa tamin'ny namelezan'ny olona anao amin'le raha raty-tsarana, no mbola voa koa amin'ny fotoana, no mbola voa koa amin'ny vola, no lany andro. Zay zany ka faharoa. Idinako amin'izay le ka fahatelo zay anisan'ny mahabe resaka ny olona amin'izao fotoana izao, le resaka passeport. Noraisiko le izy exemple typique hatongavana amin'le conclusion hoe société à deux vitesses Madagasikara. Rehefa nimenomenona ny olona tamin'ny fanaovana passeport io satria nivoaka ilay fepetra vaovao hoe zao dia gaga ianao fa nisy décision vaovao nilasaka indray. Zay zany hoe les démocraties 2.0 ilaina ihany. Zay mantsy zao no malaza démocratie 2.0 na 3.0 zany hoe démocratie amin'ny alalan'ny réseaux sociaux satria efa tsy mahomby intsony ilay démocratie normale. Dia miova misy décision nilatsaka hoe tsy miova ny vola aloha par rapport ny passeport 9,9 ariary moa izy iny voalohany. Marina anao. Ny fepetra raisina raha ohatra ka misy kolikoly fa mono afo le izy dia miantso an'ity laharana ty. Eo sady aloha zany dia efa zavatra mahavariana. Raha misy zany hoe efa fantatra zany fa misy le izy. Dia miantso an'ity laharana ty eo le numéro tsy mitazako eto. Dia mila manana antony mazava vao mahazo manao passeport. Eo nahatonga le ady hevitra be. Antony mazava hoe handeha ho aiza hanao inona. Dia tao anatin'izany nefa dia misy hoe mila mitaky certificat d'hébergement. Hébergement le olona ampiatrano. Nefa ny passeport raha araky ny lalàna misy mandeha amin'ny tany iombonana ny passeport dia mitovy amin'ny atao hoe carte d'identité nationale. Ohatra anao zao raha miditra birao aty aminay soit ianao manana CIN, soit ianao manana passeport, soit ny permis ianao. Voilà. Donc zany mahasolo carte d'identité nationale. Carte d'identité mihitsy fa tsy mahasolo e. Ka ianao raha hanao carte d'identité nationale ataoko angamba fa tsy mila maka autorisation de sortie de territoire. Angamba ianao tsy mila manana attestation de motif de voyage. Ianao tsy voatery voyager. Ianao tsy voatery hanana justificatif de séjour. Zaho zao manana passeport malagasy ny passeport
ananako aty amin'ity firenena misy passeport belge efa nataoko taloha fa za tsy andeha tsy olona andeha akory fa namboariko le passeport fa ilaiko fotsiny satria zao mety possible à tout moment misy dia tampoka de zay vao ikorontaka anao passeport fa efa homaninao iny passeport iny un jour raha sendra mandeha de azo ampiasay na koa ndraindray adiniko ny carte d'identité ako fa ny passeport iny aty amiko de iny mahasolo ny carte d'identité ako any am'lele any de teo na tonga le resabe tany amitsika de milatsaka am'izay le décision hoe tsy voatery mila an'ilay hébergement pourquoi nisy fiovana indray rehefa menimenina ny olona hoe tsy takina ihany les lettres d'hébergement zay ny fanapahan-kevitra vaovao qu'est-ce qui s'est passé entre temps tsy haiko tsy dirako le izy mampikaikaika ny olona koa hoe mila manana copie gasy ianao manana copie gasy ianao de CN gasy nefany misy anarana tsy gasy melo tsara aberrant an'le zavatra de takina nationalité ianao satria ny anaranao zany misy tsy gasy za zany zao raha manao tombontsoa Jean-Luc de le Jean-Luc zany anarana vazaha de mampiahy avy zany ny anarako ka mila takina nationalité pour prouver que je suis malgache ary raha tsy misy ianao de takina vola miampy an'le droit zany hoe le droit zany fa ambony ampanga am'le vola ary rehefa tsy mety ianao dia bloquena ny dossier anao ahoana ny fandraisanareo an'izany zaho tsy manao lecture politique tsy miditra amin'ny lafiny politique fa na lecture sociologique ary misy aza ny olona manavao passeport lany daty de mbola takina nationalité nefa lany daty ary tsy dia lany daty de efa prouvé fa le olona manana nationalité malagasy fa moa ve le daty lany manova an'le nationalité an'le olona ahitantsika hoe ce sont des lois sur mesure zay le tiako atongavana mety hitenitsika hoe nokitoto lay administration malagasy mety hitenitsika hoe c'est pas logique zany ndray mahita hoe misy logique grave be ao ambadika hoe izy inina atao mihitsy de izy satria misy objectif autre ao ambadika le izy natao anatin'ny dossier karakaraina ny tsy maintsy hananana motif de voyage sy hébergement nefa ireo de mitaky eno tsara nefa de mitaky ny numéro na passeport vao afaka mahazo izany any ivelany jeranareo tsara le zavatra zany hoe on te coince c'est une façon de te coincer c'est une façon de dire non zany hoe teo aloha mantsy le hoe ferinay any ny olona mahazo manao passeport urgence médicale sportif angambany zay de ry zareo mpanatanteraka mission any ivelany de pour ne pas dire non de mody akasarotona le izy de inona vokany tsy maintsy zany hoe le structure mihitsy manosika ny olona ho any amin'ny corruption tsy misy mihitsy amin'ny kolikoly ary tsy latsaky ny 5 millions misy aza sasany aty ambadika aty mampalaky azy de mandoa 7 millions misy zany de ny argument aroso hoe ankanizy anie zao ny antony mahatonga anay le hoe firana le fanomezana passeport satria ony mba hahafahana mametra ireo olona mpanao trafic na humain le hitanareo zany le ankizy vavy mandeha miasa any Koweït mandeha miasa any Arabie Saoudite le hoe misy mivarotra zany reo tovovavy na tovolahy na tanoratsika dia raha vao manana passeport mora de lasa manao foana siketana argument bidon déjà voalohany indrindra tsy ny cas spécial na ny cas maningana no hitraitenao ny olona rehetrarehetra sanangy samy hafa zany any amin'ny fanomezana ny visa ny olona no tokony manino zany any amin'ny fanaovana visa no tokony mitaky hébergement mazava ho azy fa tsy aty amin'ny fanaovana passeport imagine nareo zany anao carte d'identité nationale zany de hoe
aiza ny certificat d'hébergementanao any ho any Madagasikara. Hafa indray le hoe carte d'identité nationale dia hoe aiza ny certificat de résidencenao eto. Fa ity certificat d'hébergement any ivelany nefa ianao tsy manana programme ho any ivelany fa ianao mba te hanana passeport fotsiny. Mais peu importe ny antony. Peu importe ny antony. Fa inona ny zavatra azo-tsoahana ao anatin'ilay izy. Nandinika an'ilay izy dia nandinika dia zao ny zavatra tsikafotro. Resaka passeport. Moa ve misy lalàna ambony lalàna maro, lalàna efa misy. Est-ce qu'il y a une loi au-dessus des lois fondamentales? Misy ny atao droit fondamental, la liberté de circulation, droit des humains. Tsy mitombina n'inona argument na lalàna foronina ny hoe mba hamerana ny olo. Droit zo fototry ny olombelona ny libre circulation. Donc un État qui limite la circulation de son peuple est hors la loi. Il n'y a pas de loi au-dessus des lois irraisonnables. Ao anatin'ny droit fondamental zany, liberté de circulation. Anjaranao no mirégulariser an'izay ary tsy fahefanao ny mameno visa ny dia le pays andehananao raha ohatra anao ho any France, nandeha ho any Belgique, nandeha ho any États-Unis, zareo no hoe mafeny fepetra fa tsy mafeny fepetra dia zareo tena hoe non. Na manana passeport volamena ary ianao rehefa zareo miteny hoe tsy accordé ny vizanao, tsy lasa ianao. Donc tsy misalovana ny andraikitry ny olona mpanome visa mihitsiny ny mpanome ny passeport. C'est du non-sens. Fa ny tiako hatongavana amin'izay ilay izy dia zao. Efa misy karazana système de présélection. Analyse sociologique any hoe iza ny olona manana droit hicirculer ary iza ny olona tsy manana droit hicirculer. Ny liberté de circulation toko dia droit inaliénable, safady. Droit fondamental, inaliénable. Arovan'ny droit de l'homme, c'est le droit humain, en resaka dignité de la personne. Donc, rectifier vos tirs. Zo fototra izany. Manana izo hicircule. Fa eto rehefa tena zo ina izy dia zao hoe efa misy akolafin'ny olona zany hoe tsy tian'ny olona ny rehetra no manana chance de voyager. Efa ao anatin'izay le resako taminareo le resaka aristokrasia. Mbola io ihany le fahefan'le fanjakana aristokrasia hoe misy karazana vahoaka tsy natao hivoaka fa ny sasany ihany no mahazo mivoaka ny Madagasikara. Mba ahafahany zareo manindry. Ahafahany zareo manindry. Zany hoe efa misy de vitesse zany le mponina, misy zany population tsy natao hivoaka mihitsy fa natao ho ngahina mpiandry tanàna foana, natao mpiandry valala, mpiandry fasana foana. Dia misy ry zareo le misolo passeport efa ho isam-bolana angamba ny fahatetezany daholo ty firenena rehetrarehetra ity. Satria zany arovana le classe élite, dia le classe élite mila misongadina dia mba hampisongadina an zareo dia misy olona poretina tsy mahazo mivoaka. Io le zaka hoe à deux vitesses. Misy olona manana droit hivoaka ary misy olona tsy manana droit hivoaka. Efa any zany dia efa mandeha misivana. Ary izy io mampieritreritra aho hoe move tsy efa nahazo consigne ihany koa ny état malgache par rapport ny zareo firenena tsy manome visa koa any koa zany zany lasa any mieritreritra. Mety efa hatrany lay présélection. Tsy fantatro aloha io masy le resaka fanomezana visa ty manahirana be dia efa mena consigne hoe ataovy zay limité ny olona mahazo mivoaka. Amin'izao masy problème be io resaka immigration io aloha dia tsorina.
satria tafahoatra le olona misy immigration écologique, misy immigration réfugié dia efa miexplose ny quota ary samy manana quota ny firenena rehetrarehetra dia mba ahafahana milimité an'le olona de hoe ahoana ny ahafahana argument de dissuasion zany hoe hatrany en amont mihitsy zany mbola voatrany amin'ny loharano mihitsy zany de efa akivina le olona hoe aza mieritreritra ny andeha zany ianao de efa any amin'ny fanaovana passeport anao zany de efa akivina ao any amin'ny fanaovana passeport anao de efa akivina zany hoe ohatra nefa komby avy any amin'ny firenendehibe koa io hoe fero le olona manao demande na visa de ahoana ny amerana azy tonga de efa sivano any amin'ny fanaovana passeport io no ampiakarina ambolobe io ny fanaovana azy donc zany a zay olona manan-katao zay olona élite zay olona manana nama izy azy no mahazo mandeha donc zany le olona classe moyenne tsy afaka mihoatra mihitsy fa fomba anankiray amerana le classe moyenne tsy akatra tsy hitovy am'zareo za zany a raha fijeriko any an-tranga de zao j'ai l'impression ny hoe misy système de contrôle amin'ny fiainan'ny vahoaka misy système de contrôle zany ny fiainatsika vahoaka am'izay mantsy isika tsy afaka miroso amin'ny atao hoe conscience hitanareo problème Madagasikara manosy azy de limité ny zavatra fantatsika ary ny problème amin'ny firenena rehetra ty Afrika io fa tsy Madagasikara rery ny problème raha vao miala ny Madagasikara ny olona na miala ny Afrika ny tanora anankiray ka mandeha any ivelany miverina avy any il devient danger zany mahatonga ny olona sasany eto amin'ity pejy ity manao vava hoe ka nareo any an-dafy de mahay vava satria nahoana rehefa mivoaka ny Madagasikara ianao ka ampafantarina anao ny zoanao feno nomena éducation hoe zao ne droit anao de anao koa zany conscientiser ny mpiray tanindrazana aminao tsy mahafaly ny olona mpanageja ny fiarahamonina zany misy olona atao hoe leader informel eo anivon'ny fiarahamonina tsy le leader formel leader informel izay mametraka limite hoe ny vahoaka de atreto ihany tsy mahazo mihoatra nyty plafond ty misy plafond de verre tsy azonareo loara satria izahay bourgeois izay aristocrate ato ambony ka raha ohatra nareo ato ambany ato no mba mandeha mba tady hipongatra de mila bloquena par tous les moyens donc quelle solution contrôle système de contrôle appauvrir atao zay ampahantra azy re ampahantraina ozy zao soratra masina mampalelo ahy reto ondriko izy fa toy ny ondry ampahantraina tsy mahantra fa nampahantraina de am'izay fotoan'izay rehefa reraka ianao rehefa ampahantraina ianao rehefa contrôle ianao dia tsy afaky ianao hirongatra tsy hoe hanao rebellion fa hitaky satria ianao reraka ny olona nona ny olona tsisy sakafo ny kibony tsy afaka ny mba heritreritra koa hoe mba ho any an-dafy hianatra mba ho any an-dafy mba mitady fahalalana ohatra fa tazomina ao anatiny atao hoe ignorance foana le vahoaka am'izay fotoan'izay manana azo contrôlena izy io système ty Afrika io tous les dirigeants africains manana an'io zavatra io satria izany no karazana stéréotype omenany dirigeant africain reo ane mandeha mivory any amy resaka hoe France Afrique sisiny de fa apetraka aminazy zany zavatra zany hoe ataovy ny fomba rehetra zay ny amin'iny ohatra ny amin'ny lafin'ny fitsarana indray ny resaka fitsarana moa raha ahoana ny tena marina ny fipetrany raha ny tokony izy tout jugement de justice se repose sur une réalité sociale anankiray ny fanapahan-kevitra ara-pitsarana de miorina eo ambonina atao hoe réalité sociale satria nahoana la loi est faite pour servir le peuple ny lalàna de natao hanompona ny vahoaka fa tsy natao hicontrôlena vahoaka tsy natao ho limitena vahoaka
orina antsika ny lalàna lasa hery famoretana ahafahana micontrôle an'le vahoaka. Inona ny problème am'izay? Natsika lasa moyen d'oppression, moyen de contrôle, moyen de limitation, fa tsy moyen de servir la population. Azadino fa ny l'ordre public doit être impersonnel et anonyme. Ary zay no norme tokony ho arahana amin'ny lafiny fitsarana. Ny ordre tompoko dia tokony impersonnel, zany hoe tsy misy ordre mivoaka en fonction an'ny mpitondra na en fonction an'ny olona autorité. Impersonnel ny l'ordre public ary anonyme, izay ny norme. Tsy zany lazany zany fa spécialiste am'zany monsieur Jean-Luc Marion, membre ny Académie française. Or ny zavatra misy, ny lalàna misy eo anivon'ny firenetsika, ny akamaroany dia loi sur mesure. Sur mesure hifanaraka amin'ny zay pouvoir misy. Donc zany critiquable les lois. Ny mpanao lalàna eo anivon'ny antenimieram-pirenena, inona iza no mamokatra an'ireny lalàna reny eo? Ahoana ny compétenceny? Vao tonga ambony braonao hoe misy proposition de loi, fanatsika dia zao hoe misy ilana décision politique dia andeha hamorona lalàna malaky mba hampipasy an'le izy. Nao fa ny tokony izy le lalàna natao hamerana an'ilay folie effrénée-ny exécutif. Natsika indray mifamotika foronina malaky ny lalàna sur mesure mba lasa personnel le lalàna fa tsy impersonnel intsony. Ny problématique anie riavana dia zao hoe les justices politiques manahirana. Azadino fa ny firenena, ny tanàna, ny cité, resaka politika zany de gestion de la cité. Ny zavatra ny fondement iainan'ny atao hoe justice sociale na justice de la cité dia tsy maintsy mipetraka amin'ny atao hoe utilité réciproque. Mila sedraina avy amin'izay zany ny lalàna rehetra. Utilité réciproque vers le lalàna. Sa utilité unilatérale. Satria ny lalàna rehetrarehetra, les lois doivent répondre à une recherche de bien commun. Bien commun ny tanjon'ny lalàna. Zay ny basen'ny nomos amin'ny teny grec ny atao hoe lalàna. Ny lalàna tompoko dia manana tanjona amin'ny atao hoe bien commun. Zay le utilité réciproque. Filana tsy mbalivaly. Hoy Saint Augustin, rain'ny fiangonana malaza, fantatry ny katolika tsara ary fantatry ny lutheranina ihany koa, azo lazaina hoe père de l'église écuménique iraisany izy io. Tao amin'ny bokiny atao hoe la cité de Dieu. Zao ny tenin'ny Saint Augustin miresaka ny amin'io hoe justice io, hoe ny tanjona ozy izy bibliquement parlant ny amin'ny resaka loi dia la communion d'utilité et le consensus du droit. La communion de l'utilité. Zany hoe utile ho an'ny rehetra ve izy, tsy maintsy misy communion de l'utilité. Ary rehefa feno zay fepetra hoe communion de l'utilité zay, izay vao mandeha amin'ny atao hoe consensus de droit. Fa ny problème ozy izy Saint Augustin de lasa autorité du prince no mandeha mialoha, de lasa source-na dérive zany, source-na dictature, source-na fanapaharam-pahefana.
inona ny vokany rehefa tsy mipetraka ary ilay bien commun. Zavatra hitako analiziko mandinika fiarahamonina, rehefa tsy mipetraka le bien commun amin'ny justice sy ny droit, fahitako azy dia mipetraka ho azy ny snobisme. Le snobisme ane sao de heverinareo antsika hoe misnoby, le tena hoe snoby raisin'ny olona lafiny hafa, fa ho azo vaiko aminareo le snobisme. Tsy maty voalavo akibo ny bourgeois satria tamin'ny andro taloha mbola nisy ny olona atao hoe privilégié. Dia rehefa tonga zany ny taty aoriana ny révolution française, nipetraka ny république sy ny sisa, dia ohatran'ny heverina hoe tototra tao le izy fa ny tena marina namitsaka tao fotsiny fa mitongatra ihany, zany hoe te hametraka an'le snobisme foana ry zareo bourgeois sy aristokrate. Ary ao anatin'ny société malgasy matanjaka be io snobisme io. Zany hoe misy ny olona atao hoe privilégié, ry zareo privilégié, zay lazaiko hoe société à deux vitesses. Ary ny toe-tsaina snobisme tompoko de zao. Le snob est celui qui est toujours en décalage par rapport aux autres. Te hametraka an'izay décalage zay hitanareo zany décalage zany ohatrany décalage horaire fahasamihafany olona. Ny snobisme zany de te hametraka foana hoe misy jadona manasaraka andry zareo aristokrate sy ny masse populaire. Tsy maintsy apetraka ny snobisme. Ohatra toe-tsaina snob zao ao anatin'ny saison tsy miakatra ny paoma, tsy miakatra ny voankazo anankiray, ry zareo no se permettre mihinana an'ilay voankazo hors saison, toe-tsaina snobisme zany. Justement dans quel but? Dans le but hoe tsy accessible ho an'ny olona rehetra le produit de miavaka ho azy izy. De ny olona zany vainao hoay ary nareo to mbola mihinana paoma ihany nefa efa andro tsy misy paoma intsony zao. De zay ny azy mahafinaritra azy le satisfaction personnelle hoe ka tsika anie tsy mitovy, on ne joue pas dans la même cour, dans le même cours, on ne joue pas dans la même équipe. Nareo ery, za ety. Eo zany le problème. Inona moa ny mandinika nareo? Eran'izao tontolo zao, aiza ny firenena mahavidy tômôbilina lafo indrindra? Madagasikara anisany. Nampitolagaga ny vahiny tonga ny Madagasikara zany. Mais Jean-Luc, tu nous dis que vous êtes pauvre. Mais comment se fait-il là izy misy tômôbilina tsy voavidinay mihitsy any Europa, anananareo aty amina milliard vidina tômôbilina anankiray. Mitsotra le izy. Fomba anankiray anehoana mihitsy zay zavatra zay hoe asivo décalage le fiarahamonina. Hoe fananina mihitsy mividy an'le tômôbilina farany lafo ahafahana mametraka an'le hoe tsy mitovy ny sahaza antsika. De vitesse tsika. Tiana apetraka foana ilay hoe zareo hors norme. Le fait d'avoir une voiture très chère, tsy resaka besoin le izy, fa pour marquer le décalage. Hoe e là tsisy ilana azy, za important. Ary ny tsy zakan'ny snob, tsy zakan'ny olona ao anatin'ny aristokrasia de zao hoe raha vao ianao no manana zavatra mitovy aminy de marary izy. Tonga de marary ny lohany ary tratra dépression. Za nahita maso. Nandeha any fiangonana io mandeha miangona ao am-piangonana. Eo mandeha miangona zany de hitanao misy olona rehefa tonga ny Pasika, Krisimasy, Pentekosta de mitondra akanjo vaovao moa ny olona. De misy olona zany satria izy mba mividy mieritreritra izy hoe mividy akanjo lafo be taty ampitan-dranomasina na nampitondrana olona na tany amin'ireny magasin lafo vidy reny. De izy mieritreritra izy ihany no manana ny akanjo. De misy olona anankiray miditra ny varavarana mitovy tsisy valaka amin'le modèle ny akanjony. Mba azonareo an-tsaina nataon'le olona, lasa izy mivoaka lody de hoe zaho izy je peux pas avoir le même tenue que cette personne. Lasa izy nody misolo akanjo tompoko. Efa ao anaty fitoam-pivavahana.
lasa izy mody dia misolo akanjo hafa fa tsy ekely zay le toetsaina snob sao dia mieritreritra aloha hoe snob zany mpanakarena ihany non tsy ekely mihitsy le hoe mitovy fa tsy maintsy mametraka izy hoe za eto izay ny toetsain'ireny olona mividy tôbila faralafo be reny mba ahafahana tsy hoe resaka osika oera fa problema psikolôzika mihitsy le izy hoe raha sanatriavina ary zany zavatra misy hoe ianao zany ataontsika hoe olona ataontsika hoe olona ohatranazy zany hoe olona tsotsotra dia noho ny fanambinan'Andriamanitra na fitahian'Andriamanitra zay tsy fantatra mety sendra mba nahazo tôbila tapika mitovy am'le olona mahatrehitre io a tonga dia marary ny lohany amidiny iny tôbilany iny a dia solony hafa donc tary tsy resaka besoin fa resaka maladie mentale oe ny zavatra misy a ny fitsarana koa la justice à deux vitesses tsy vaovao io io tsy vaovao io La Fontaine fantatsika La Fontaine le mpanoratra frantsay malaza miteny hoe selon où vous serez puissant ou misérable les jugements de la cour vous rendent blanc ou noir zay ny teny La Fontaine aza mieritreritra ianao La Fontaine fa la justice elle est neutre non depuis La Fontaine dia efa niteny an'izay selon où vous serez puissant ou misérable les jugements des cours vous rendront blanc ou noir sy Fontaine le mpanao baolina akory aleo mba zava ny resaka satria tamin'ny fotoanan'ny aristokrasia tsy niafina ane tamin'ny andron'ny aristokrasia tsy niafina ane zareo fa zoany ony zany satria ony manana statut particulier officiel nomena azy mihitsy ny aristokrate donc zany efa ancré sociologiquement parlant mihitsy ny hoe et historiquement parlant mihitsy hoe la justice n'est jamais équitable la justice est toujours relative en fonction de ton statut social. Oh, zay mampalahelo amin'izy ity. Donc ne vous faites pas d'illusions, mes amis. Enfin, la justice n'existe pas. La justice humaine no resako eto. Satria zareo olona reo a ils ont tous les droits. Ils ont droit de vie et de mort sur le simple citoyen. Ils peuvent utiliser la machine administrative pour leur propre bien. Ils peuvent utiliser la machine judiciaire pour leur propre bien. Ils peuvent utiliser même l'institution publique pour leur propre bien. Ils créent un monde à part. Zareo ane ao fiarahamonina tsy miara-miaina aminao zany. Déjà, ils ont leur quartier résidentiel. Fa tsy araka aminao zany izy. Oui, deux poids deux mesures. Ary reo olona reo ao anatin'ny monjony rehefa tonga le fety dia tonga ny daholo ny responsable directeur ny sampandrara ohatrao dia mandalo any. Dia ao dia izy ny manasa dia manao fety dia tonga daholo ny lehibe ny sampandrara rehetrarehetra dia mazava ny tratrany. Coup de téléphone dia tout est réglé. Donc, mialatsiny il faut être réaliste. L'autorité administrative, l'autorité judiciaire, l'autorité politique est entre les mains des puissants, des aristocrates. Satria zareo koa no misivana ny olona ho apetraka amin'ireny poste reny. Bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Ka mety kivitsika eto zao tsika kivy tanteraka mampalahelo izy zany makivy. Marina zany kanefa zao ny nilazako an'izany a tsy hoe kory fataliste atsika hoe inona moa zany tsy misy azo atao zany fa ndao prime la nientana dia samy mody. Non.
Ny antony ilazako an'izay dia zao hoe soyons réalistes et non idéalistes. Oui, l'autorité policière aussi. Soyons réalistes, ayons les pieds sur terre. Fa ny zavatra ny fahalalantsika amin'izay no ahafahantsika mahafantatra sy mitandrina hoe aiza no ametrahantsika ny tongotrintsika. Où est-ce que je vais mettre mes pieds? Fa zany ny réalité eto an-tany. Matoa Jesosy ny teny hoe tsy mitolona amin'ny lofo aman-dratsika fa amin'ny fanapahana sy amin'ny mpanjaka autorité et principat. Zay misy le terme nampiasain'i Jesosy. Terme nampiasain'ny Paoly apôstôly azafady. Ao zany le fahefan'ny maizina, fa ny maizina mampiasa ny machine administrative, machine judiciaire, machine politique. Eo ampelantanan'ny fanjakan'ny maizina dia izy ny opprimé ny vahoaka. Misy pasteur anankiray zay mahafinaritra ahy nanao conférence izy hoe ny tafika masina ilaina amin'izao andro zao izy dia tsy le mandeha mitety varavarana intsony ka mamangy ny kristiana hoe manao tafika masina ny olona hoe hitory filazantsara. Iny misy mpanao an'iny. Fa ny tafika masina vaovao zay mila atao izy dia zao hoe mandeha ny évangéliser an'ilay structure. Misaotra Anthony. Satria ny divantsika eto dia ny principat. Amin'ny teny frantsay izy tiako be mihitsy. Zay nge vakitsika kely angatantsika rahalahy Anthony. Mba azon'ny rahalahy Anthony soratana amin'ny teny frantsay ve ny verset Efesianina 6:12 io amin'ny teny frantsay dia mba ho hitan'ny olona rehetrarehetra. Mijery ato masy ato amin'ny concordance koa fa tsy nanam-potoana hijery azy. Efesianina 6:12 Anthony le nomenao io mba adikao amin'ny teny avy amin'ny baiboly teny frantsay azafady fa misy zavatra tiako hatongavana. Efesianina 6:12 io azafady indrindra en plein direct moa tsika dia tonga dia ohatran'ny hoe misy zavatra tiako. Voilà. Saotranao. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles. Vous savez, les puissances spirituelles nanao otage ny resaka autorité. Les puissances spirituelles, les puissances des ténèbres nanao otage ny resaka machine administrative. Donc zany le tafika masina vaovao zay tokony atao dia hoe raha tsy olona resy lahatra ny filazantsara no any amin'ny poste na décideur dia opprimé foana le vahoaka. Namaika antsika amin'izay dia hoe samy tomany ho lasa président de république, samy tomany ho lasa premier ministre, samy tomany ho lasa député, samy tomany ho lasa ministre. Fa ilay administration masy bloc anankiroa io manana fahefana ny pouvoir politique fa hafa koa ny pouvoir administratif. Ary aty amin'ny tany misy anay dia ny politicien matahotra ny administration aty satria mahavita bloquer tout un système ny administrateur. Donc zany aty amin'le rouage administratif raha any no tafiana, any no mila olona. Isika nefa nitomany daholy hiditra ho président, miditra ho député, miditra ho sénateur. Fa ho anareo technocrate, technicien, administrateur civil, na koa technicien amin'ny lafiny judiciaire, administrative, dia zao io no mila tafiana. Mila olona betsaka matahotra an'Andriamanitra amin'ireny poste clé. Zay le sopapanefako eto zany. Zay ny tanjoko amin'ity émission ity fa tsy hoe hanao karazana masturbation intellectuelle fotsiny mialatsiny amin'ilay fitenenana. Any amin'ilay poste clé administrative. Any no mila tafia. Tafika masina ny resantsika eto. Nametraka olona any amin'ny structure
de décision. Ka zay no zavatra mba tiako nizarana tamintsika tamin'ity arivo ty hoe hamarana ny zao zavatra zao de hoe misy teny soratra masina anankiroa mba tiako zarana amintsika. Ny voalohany de ny hoe mora tahaka ny voromailala ary hendre tahaka ny menarano. Zany hoe mila mahay mandaty zany hoe tsy le hoe docile be fotsiny aka kristianina be de manaiky ny fahefana lehibe de mamitsaka eo de zay. Non, ilaina ny fahamorana, ilaina ny fahendrena, fa ilaina koa ny fahendrena. Endre tahaka ny menarano. Ao anatin'izay fahendrena zay de hoe aiza no secteur mila olona. De ny faharoa de teny Jesosy hoe ny zanaky zao tontolo zao manan-tsaina kokoa noho ny zanaky ny mazava. Io teny Jesosy io mampieritreritra satria rehefa nataoko rehefa avadika amin'ny frazy hafa zany io frazy io hoe ny zanaky zao tontolo zao manan-tsaina kokoa amin'ny karaza noho ny zanaky ny mazava de ty hoe on dirait hoe ny zanaky ny mazava ils ont abandonné, ils ont fait un abandon de poste. Kivy zareo. Tsy militra amy raharaha zao tontolo zao tsika fa de aleo zay anaovan'ny zareo azy ao e. Zay le erreur. De aveo nefany ianao no iaran'ny fanapahan-kevitra de mikaikaiky ianao. Zay le abandon de poste zay no erreur atsika kristianina. Isika zany le tafika masina zay ampirisiana atsika kristianina. Misy moa tsy midany hoe ka zay tsy natao hitory filazana zay zay tsy natao hitory teny zao sasany. Zay tsy natao pasteur, zay tsy natao évangéliste. Évangélisation de la structure no ilaina. Donc mila anao technicien, technocrate, ny structure ary structure io no mila christianisenao. Le christianisena tsy hoe hanao prosélytisme ka hoe hitaona ny olona lasa kristianina. Non, tsy any mihitsy ny resako. Tsy hoe lasa chef de service anao dia manao vondrombavaka ao amin'le toeram-piasana de hoe andao nareo lasa kristianina na koa zay moa tsy mibetsaka ao amitsika. Le chef ao zany mamorona cellule de prière de voatery manaraka an'le cellule de prière le mpiasa mba ho bien vu ao anatin'ny directeur ka mety hahazo prime na hahazo augmentation na salaire. Tsy zay mihitsy le tadiavina ary tsy zany mihitsy fa le poste mihitsy no mila christianisena dans le sens hoe mila olona manana éthique ary mila olona manana déontologie no mitazona le poste gré. Izay amiko natao hoe évangélisation de la structure. Donc ça zany mivoy hoe évangélisons nos structures publiques par le biais des technocrates kristianina na olona matahotra an'Andriamanitra eo amin'ny poste na décisionnel. Évangélisation de la structure. Fa tsy hoe évangélisation des fonctionnaires. Tsy any. Za manokana dia tsy d'accord am'ireny le hoe any amin'ny toeram-piasana, toerana any amin'ny assemblée nationale, any amin'ny cabinet-ny ministra misy vondrombavaka dia voatery manaraka an'izany ny mpiasa ao. Non, tsy kristiana daholo ny olona ao. Misy silamo ny secrétaire-nao ao, misy boudiste ny planton-nao, misy olona animiste zany hoe mpanaraka fomban-drazana ao, nahoana izy niterenao hanatrika ny vondrombavaka. De izy anao ka zany hoe tsy manery azy paster fa zahay mba misy fiaraham-bavaka anay fotsiny. Azadino fa ny gasy dia fetsy. Hoe mba azo ny ranondranony amin'ny sefo de mody manatrika an'ilay fotoam-bavaka izy. Betsaka ny milaza an'izany aminay. De vao mainka manimba zavatra zany amiko. Fa ny ilaina tsy resaka hoe fanangana vondrombavaka fa ny ilaina de zao hoe le structure mihitsy no mila évangélisena fa tsy le olona ao amin'le toeram-piasana. Zay angamba no mba tsetsatsetsatsyaritra hitanareo fa niainga avy any amin'ny passeport no resaka de miafara any am'izay marina zany tsy voatery olona kristianina kanefa nefa fananiko hamaky kristianina no miteny eto Irina dia milaza ny aty amin'ny côté koa fa ho anareo zay mety humaniste indray milaza ny amin'ny côté humaniste, ho anareo silamo de milaza ny amin'ny côté nareo silamo. Fa tiako tenena de zao hoe le structure mihitsy no mila tafiana. Zay le izy. Zay ary fa de misaotra anareo naharaka naharitra ny eno hatramin'ny farany de manome fotoana mihery indray raha sitrapon'Andriamanitra raha mbola velonaina. Zay aloha tompoko.